Melohanay tanteraka ny fanenjena nataon'Andriamatoa filohan'ny antenimierin-doolona teo anivon'ny cybercriminalité ny filoha-levitra voalohan'ny CENI. Ny antony fanenjena dia noho ny fiahiahena famoahana totakevitra tsy nahazoana alalana mahakasika ny tolo-dalàna nataon'ny Sénat momba ny fifidianana teo anivon'ny Haino Amanjery. Maninona no meloinay zany fanenjena zany? Ny antony voalohany, misy fitsipika sy lalàna mifehy ny fanenjena mpikambana eo anivon'ny bao maharitra ny CENI raha toa ka misy hadisoana goavana nataon'io mpikambana io. Zany dia voalaza ny andininy fa 7 ny lalàna fa 524 tsipika 420 tamin'ny fa 7 ny volana oktobra 520 makasika ny CENI. Zany hoe mandalo fivoriam-be ny biro maharitra ny fitoriana ka io faran'io no mandazalaza ny toy ny fanenjena zay tokony ho atao. Zany dia mba ho fiarovana ny fanenjehana tsy ara-drarina sy fanazana ny maharafitra maleotena ny CENI. Ny antony faharoa, tsy voaza arak'izany io andinin-dalàna io ary lazaiko fa nahazo fankatoavana teo anivon'ny biro maharitra ny CENI ny fanambarana nataon'ny filoha-levitra io tao amin'ny Haino Amanjery. Fahatelo, ny makasika ny fahamoahana ny atotan-kevitra io dia lazainay fa tsy izahay CENI no namoaka voalohany ny resaka makasika io proposition de loi io, nanamarina ary nanao fikarohana no nataonay teo anivon'ny CENI satria tolo-dalàna makasika ny fanovana na fanampy ny andininy amin'ny lalàna izay fifandraisan'ny mpiarabelona izay misy etika, zany hoe misy ataontsika hoe fitsipikara moraly, tandroasina tsy maintsy ho tandrovana ao anatin'izany hoe fifandraisan'ny samy mpiarabelona izany. Voalohany indrindra aloha dia tokony ho fantaritsika hoe rehefa ifandray aman'olona ianao a, inona no hafatra tianao ampitaina ao anatin'izay fifandraisanao amin'ilay olona izay, amin'ny fomba ahoana no ahafahanao a mampita an'izany hafatra tianao ampitaina zany. Ary ny teboka fahatelo ao anatin'ilay izy dia ilay ataontsika hoe ny politika ny fifandraisany. Ty politika ny fifandraisany ty matetika no miteraka olana, ary araka ny efa niresahan'ny Marjona teo a, mitombo ny fifandraisana amin'izao fotoan'izao a, miaingana kokoa ny fifandraisana amin'izao fotoan'izao a, mivoatra ny teknôlôjia amin'izao fotoan'izao a, sy ireo fitaovan-tserasera samy hafa ampiasaina ao anatin'izay lafin-javatra izay a, dia manahoana ny ataontsika hoe politika ny fifandraisana apetraka ao amin'izay fifandraisana ny samy mpiarabelona izay. Voalohany indrindra aloha araka ny ifanao mafisina Marjona teo ihany koa dia hoe mia mahazo vahana ny filazana lainga amin'ireny a fitaovan-tserasera ampiasaina ireny, mia mahazo vahana ny filazana lainga sy ny famafazana tsahotsaho amin'ireny a tambazotra ny tserasera ireny. Izany zavatra izany a miseho amin'ny endrika maro, ankoatra ny mahafilazana lainga azy a, misy eo ny fandranitana, misy ilay fifanasana vangy araka ny fitenitsika azy a, izay miteraka makany amin'ilay ataontsika hoe fanimbana ny fifandraisan'ny samy mpiarabelona zany, miteraka ihany koa ary miroso makany amin'ny fahasimbany kolotsaina ary fahasimbany fomba fisainan'ilay olona mihitsy a izany trangan-javatra izany. Mazava ho azy fa potika ihany koa ny fanabeazana, potika ihany koa ny resaka politika, satria ny teneniko tany am-piandohana hoe ny politika ny fifandraisana mila apetraka sy mazava tsara. Zany hoe noho izay fiazakazaky ny fizotra ny fivoaran'ny teknôlôjia izay a, maro amintsika zany a no mampiasa azy a hitondrana an'izany ataontsika hoe
famotehana sy fanimbana ny kolotsaina sy ny mahaolona ny olona izany. Zavatra misy eto Madagasikara zany ary zavatra iainantsika ihany koa ka eo mila fitandremana satria izay hasina izay tsy maintsy ho tandremantsika. Tsy maintsy mitandro ny hasina isika, ny hasina mahaolona. Ary koa tsy maintsy ary tokony mikatsaka an'izany ataontsika hoe soa iombonana izany rehefa mampiasa an'ireny fitaovan-tserasera ireny. Tokony kolosana mafy ihany koa isika ny fanabeazana sy ny fivelarana mahaolona mba anatsara sy ataontsika hoe ampivoatra bebe kokoa izay fifandraisana eo amin'ny sampiarabelona izay. Ny omaly moa misy ampahana lahateny maromaro ny resadresaka tao tao an-tany mena. Misy ampahana lahateny navoakan'ny sekretera mpandrindra ny fivondronam-ben'ny Aveka eto Madagasikara tamin'izay resaka fifandraisan'ny sampiarabelona izay omaly ny tsara kokoa raha ohatra ka efa vonona de ho averintsika aloha lay fanehoan-kevitra le fifandraisana amin'ny mpiarabelona zany de angatantsika namana teknisiana raha ohatra ka andefa azy. Voakasika daholo tsika raha miresaka hoe mandainga satria ny lainga zany de ny tsirairay no manao azy. Indraindray mety ho lasa hoe lainga iombonana le izy ka tsisy avahana io fa tsika rehetra tsy maintsy samy mametra-panontaniana amin'ny tenantsika. Ianao milaza vaovao na ianao milaza mampiasa ny fitaovan-tserasera na ianao miresaka amin'ny fitaovan-tserasera mandainga ave. Raha ohatra ka mandainga ianao na mandainga isika de mila mandotratra tsika miara-mibebaka ao amin'izany hoe nahoana ny fahanako lainga ny mpiarabelona amiko satria ny lainga de tsy maintsy mamotika ny mahaolona mandrakarifa. Tsy ny tontolo sy ny tserasera na ny fitaovan-tserasera na ny fiatsaran'ny fitaovan-tserasera ny manome an'io atsika fa voajanahary eo amin'ny olombelona io. Andriamanitra irery nanome an'io. Tsy maintsy tandrovantsika toy ny anak'Andriamaso ny asina mahaolona amin'ny serasera sy ny fifandraisana mpiarabelona kiraintsika isanandro. Tsy maintsy ametrantsika fanontaniana io ary anaovantsika fanadinana ny conscience-tsika hoe nataontsika inona ny fitaovan-tserasera satria raha mamotika ny fiarahamonina na mamotika ny mahaolona tsy mety zany. Za tsy miteny hoe tsy azo ekena fa iny zany fitondram-panjakana ihany koa no manao ny ezaka ataony amin'ny fandrandrana ny serasera fa amin'ny mahaolona feno ary indrindra averiko indray mandeha amin'ny maha-kristianina katolika indrindra tsy azo atao ary fahotana ny manaratsy na ny mamotika ny mahaolona na ny mamotika ny hafa amin'ny fampiasana ny fitaovan-tserasera. Nazavy zay fanazavan'izay ary fomba fijery nentiny raha fanomezan'ny tso Jean Séraphin moa zany sekretera mpandrindra ny fivondronam-ben'ny Aveka eto Madagasikara izay nitondra ny fanampanazavana izay. Nazava ihany koa satria meloina ary ataontsika hoe disoina tanteraka ny finiavana anaparitaka ny zany ataontsika hoe lainga anaparitaka zany fandranitana fifanasana vanga sy ny sisa amin'ny alalan'ny fampiasana ny tambazotran'ny tserasera eo amin'ny fifandraisan'ny sampiarabelona izay amin'ny akapobeany fanehoan-kevitra raha fitinitsika ary mazava ihany koa fa izay fifandraisan'ny sampiarabelona izay raha toka mitohy izany tranga izany de anahoana ny mety ho tohiny sy mety ho voka-dratsiny zay eny anivon'ny fiarahamonina malagasy eny. Ohatra tsotra moa no nomeny namana Marijaona teo hoe maro amin'ny amitsika izay mpampiasa an'ireny Facebook reny mampiasa compte fake araka ny filazantsika azy misandoka ny anaran'olona misandoka endrika an'olona akoatran'ilay moa zany vazivazy lay hoe mifanao rendez-vous de ay olona hafa mihitsy lay endrika an'le ny karazana voay zany reny zany manimba ny fomba fijery sy manimba ny ataontsika hoe fomba fisainana eny anivon'ny fiarahamonina fa ny anany tena tiako ho amafisina ao anatin'ilay izy de hoe mifandray ary mpifandraisina satria araka ny teneniko teo misy foto-kevitra lehibe anankitelo ao anatiny zany ataontsika hoe etika ny fifandraisana eo amin'ny samy mpiarabelona izany
voalohany indrindra averiko ihany a le ampitaina ny afatra ho ampitainao a ao anatin'izay zavatra zay ka raha any am'le afatra nampitaina ianao no efa manana eritreritra ratsy a efa manana saina hafa fomba fijery hafa de tokony efa mijanona eo zany ianao manova an'izany ataontsika hoe afatra tianao ampitaina izany eo ihany koa ilay hoe fomba ampitana azy zay le faharoa mila mazava ny fomba fampitanao an'izany afatra tianao ampitaina izany ary fahatelo lehibe araka ny niteneniko teo a de ilay a politika ny fifandraisana io politika ny fifandraisana io a afaka raisiny avy amin'ny fianakaviana io a na mpinamana na olon-droa na olona telo a ny anivon'ny fiarahamonina afaka raisitsika ny anivon'ny hatrany amin'ny firenena hatrany amin'ny mpitondra sy ilay vahoaka entana raha ny mpitondra sy ny vahoaka entina no raisitsika misy ve zay ataontsika hoe politika ny fifandraisan'izay a eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ankehitriny inona no tena mahazava-dehibe an'izany ataontsika hoe fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka entina izany a raha ny fampandrosoana no resantsika mazava ho azy fa raha vahoaka tsy resy lahatra amina fotodrafitrasa iray a tsy resy lahatra amina ataontsika hoe fitrandrahana eo amina toerana iray a raha tsy resaka fa tsy le basy toliary sika raha ny vahoaka tsy resy lahatra amin'ny ataontsika hoe fampitomboana sy fanatsarana ny farim-piainana amin'ny resaka famokarana io a de mazava ho azy fa misy zavatra tsy mety ao ary ilay hafatra ampitaina am'izay fotoan'izay a no efa misy a sakana sahady zany hoe tsy tafita any amin'ilay vahoaka entina zany a ny afatra ampitain'ny mpitondra fanjakana na ihany koa raha ny zava-misy a ilay hafatra tianao ampitaina mihitsy no tsy mazava amin'ny vahoaka entana ary zay mazana ny tena lesoka eto amintsika izay matetika ny tena olana satria izay afatra avy any amin'ny mpitondra izay ny tsy mazava amin'ny vahoaka misy ihany ny ataontsika hoe fampanantenana fa lasa manjavozavo izany misy ny ataontsika hoe fifandraisana sy fifaneriserana amin'ny hafa amin'ireo firenen-kafa fa tsy mazava izany rehetrarehetra zany ary zay le takina hoe tokony misy a ny fanazavana bebe kokoa tokony misy ny mangarahara amin'ny fampitan'ny mpitondra ny zavatra tokony ho atao a ho fanatsarana ny firenena mipetraka olana zany ary miteraka fahasimbana amin'ny mahaolona ny olona aloha amin'ny olom-pirenena miteraka fahasimbana ihany koa ho an'ny kolotsainy ny fiarahamonina tonga avy any ny vahiny raha tsy resaky tsika ty velarantany maro zay amanalina hektara eninalina hektara nanaovana sonitany Israela raha efa tsy mahafantatra satria faritra efatra no voakasika an'izy io a rehefa tsy mahafantatra ny mponina voakasika hoe isy an'izao tetikasa izao iorina eto amin'ity toerany ity mazava ho azy fa tsy maintsy misy a tsy faneken'ny olona n'izany tetikasa ho apetraka izany tsy maintsy hisy zay ataontsika hoe fisakanan'ny olona izany tetikasa tianao ahorina izany satria tsy mazava tsy fantatra mazava hoe inona ny tena tiana hatongavana ao anatin'ilay izy tsy fantatra mazava hoe inona ny tena atao a ao anatin'ilay toerana sy nydretrarehetra de zay le antony iresahana hoe anovana n'izany rehetrarehetra zany a de tsy maintsy mitandro ny hasina aloha isika mitandrina zay asina mahaolona zay ve ny mpitondra fanjakana mitandrina zay asina mahaolona zay ve ny olom-boafidy tsy reo ataontsika hoe mpanararaotra fahefana sasantsasany mitandrina zay fa asina mahaolona zay ve reo ataontsika hoe mpitandro filaminana manantanteraka anjambany ny baiko omena azy
reo mpitany filamina sasatsasany ihany koa izay manantanteraka kanjambany a ny baikomena azy na de hita fa tsy mandeha amin'ny izy azy a mipetraka ao an-tsainy ve zany hoe fitandrona sy fikajiana izany hasy ny maha olona izany ary zay ny mahazava-dehibe an'ity ataontsika hoe fahaizana mijery a sy manatsara ny fifandraisan'ny mpiarabelona na eo aza ny fahantrana na eo aza ny aditsaina sy ny sisa afa kokoa raha mahay mifandray a mahay mifanampy a mahay mifampijery a ny samy olombelona toizantsika zay avy eo fa hiditra ao anatin'ny faingo aloha raha tsy diso a efa amin'ny folo sasany zao a de hoarahntsika avy hatrany ary ny lohahevitra ny antsika teo moa zany de lay hoe ny fifandraisan'ny samy mpiarabelona izay ataontsika hoe manana ny lanjany ary tsy azo atao ambanin-javatra zany a amin'ny maha olombelona atsika voalohany indrindra manaraka zany ihany koa amin'ny maha samy malagasy antsika efa misy antsy tafiditra mbola tsy tafiditra hatrany tapaka